Rabantsika rehetra amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy Tompo ny tenanay soasoa fanatrehan'ny Tompo fiadanan'ny Tompo ho anareo izay manaraka izao fotoam-bavaka ny alina izao. Makasitraka an'Andriamanitra satria mbola velona inandray ny tenanay afaka manompo anazy indray amin'ity anio alina ity dia makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra mivady ihany koa izay nanome fivelarana amin'ny asa fanompona. Makasitraka indrindra tompoko. Dia ny aty am-boalohany dia manentana anao mba hipartazy ny live-tsika
mba hoe isy asa ho ataonao anatin'izany fitoriana filazantsara ihany kokoa ho ataonao. Tsy voatery hoe andeha eny an-dalambe ianao nitory filazantsara, tsy vo hoe zany ihany no asa fitoriana filazantsara tomboka azafady ataonao, fa amin'ny alalan'ny partage ataonao amin'izao ihany kokoa dia fitoriana filazantsara ihany zany ho an'ny olona rehetra. Amin'izao fotoana izao dia mahita ianao miaraka aminako eto i Ravavy Felicia izay miaraka manompy eto, i Ranada Alvinio ihany kokoa izay eo amin'ny lafiny teknika miaraka anompy eto, izay telo da anompanao eto androany hitondra fampaherezana ho anao ary ihany kokoa hitondra vavaka ho anao. Ary amin'izao ihany kokoa dia mahita ny Sitraka Eliza Pascalina tahiny tompo ianao mahita ny Milanina Tereza tahiny tompo mahita ny Angelina Faustina tahiny tompo mahita ny Ravavy Lea ihany koa tahiny tompo, Ravavy Lea fiadanany tompony ho anareo rehetra izay manaraka izao fotoam-bavaka izao sy izay ho any izay mbola hiditra eo rehefa avy eo. Anomboka ny fotoana isika dia amaky ny ten'Andriamanitra avy hatrany izay hitantsika ao amin'ny Salamo 4:1 ka hatramin'ny 7. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hira ho fisaorana an Jehovah amin'ny alina. Firana fiakarana andeha misaorana Jehovah ianareo rehetra mpanompon'i Jehovah izay mitoetra alina ao an-tranon'i Jehovah. Na firana misy hevitra ambaratonga na misaorana Jehovah amin'ny alina. Manandrata ny tananareo amin'ny fitoerana masina ka misaora an Jehovah. Itayanao amin'ny zionany Jehovah mpanao lanitra sy ny tany. Itayanao avy ao zionany Jehovah mpanao lanitra sy ny tany. Halleluja. Dia toy izantsika izany ten'Andriamanitra izany izay hitantsika amin'ny Romana 5:17. Ary Andriamanitra ny fanantenana ny ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanamasina. Halleluja. Andriamanitra hitantsika sy ianao eto androany fiadanan'Andriamanitra ameno anasy ianao eto androany ho feno fifaliana zasy ianao satria zasy ianao le mitoetra andro alina eo anatrehan'Andriamanitra eo an-tranon'Andriamanitra ao amin'ny toerana izay misy ianao ny vavahanao amin'izao fotoana izao ny antsoina hoe fitoeran'Andriamanitra satria Andriamanitra efa miteny fa raha misy roa na telo mivory amin'ny anarany dia eo afovoany izy tsika fa mihoatra ny roa sy ny telo izao dia minohy ianao fa eo afovoany Andriamanitra, eo afovoany Jesosy hitahanao amin'ny fiadanana sy fifaliana ho anao ka andaontsika hivavaka avy hatrany amin'izao fotoana izao hisaotra an'Andriamanitra ny mbola ny antsony anasy ianao indray eto androany ary angataka amin'ny fanatrehany tompo ihany koa tsika hiasa malalaka aminasy aminao ary fona ihany koa tsika amin'izay zavatra rehetra mety hoe nataontsika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra satria tsika tsy marina, tsika tsy mendrika, tsika tena hoe tsy nitsina eo anatrehan'Andriamanitra dia mila mihetry sy manetry tena eo anatrehany fa tena diso tsika ary ihany koa tsika angataka ny fanatreha mahery vaika tena hoe hiasa malalaka motipotika izay rehetra hoe mety sakana manakana anasy ianao mahatonga anasy ianao tsy ho tafiditra amin'ny fanatrehany tompo dia andao asandraritsika vavakintsika amin'izao fotoana izao. Dada amin'ny anara-maherinao misaotra sy midera sy manome voninahitra ny anaranao makasitraka anao satria mbola nosafidianao manokana indray amin'izao fotoana izao hiaraka iombavaka eto androany misaotra na amin'ny fitantananao anay tamin'ny maraina, ny fitondranao anay nanomboka tamin'ny maraina ka hatramin'izao alina izao dada dia hisaoranay anao satria mbola nahatratra izao fotoam-bavaka izao indray izay makasitraka anao izay satria tena ianao ny asa tamin'ny fiainanay misaotra tamin'ny fiarovana izay niarovanao anay tsiraray avy tamin'ny andro androany ity esy ny tanjaka fahasalamana izay nomeno anay dia hisaoranay anao zany ka amin'izao fotoana izao falatianay dada hitohizanao an-trano fahatsarana zany mba ho feno'ny fanatrehanao an-trano zay eto anio mba tena fanahinao masina mihitsy ny amagy anay tsiraray avy eto androany votozy fiadanana avy aminao zay sy fifaliana avy aminao zanakao tsiraray avy izay miandry sy manatenanao eto amin'ity fotoam-bavaka anio ala ity. Aza velanao isy alamaina izy ireo tompo fakasiony herinao vangiony tsiraray avy eto androany. Eny dada tena tsapanay hoe tsy miendrika izay tsapanay dada hoe tsy marina izay ny fotoana rehetra izay nandehananay teo anatrehanao tena teo alohanao izay navitananao zavatra tsy araka sitraponao navitana palahelo anao ka mangataka famelana tanteraka aminao izay mifona aminao izay zanakao tsiraray avy izay manaraka izao fotoam-bavaka izao entinay sy aterina eo anatrehanao fa hotanay dada tena mangataka famelana
hanatanteraka izay fanadiovana te ahita voninahitra ao isandatra amin'ny fiainanay tsiraray avy izay eto androany, te ahita fahatsarana izay eto androany ka diovy izay Jesosy. Ny heloka izay mampisaraka anay aminao, lasa rindrina mampisaraka anay aminao dia aksano zany amin'ilay lalan'ilay ranao mahery Jesosy amin'izao fotoana izao. Oka ny ranao tena andrava fahotanay rehetra tsiraray avy eto androany mba hanananay fahadiovana sy famasinana eo anatrehanao mba voninahitra ny anaranao rery any. Dia makasitraka ny amin'ny fanadiovana sy ny famelan-keloka izay ataonao aminay. Ary eto Dada hoe aoka ny fahasoavanao iaraka hitoetra aminay eto amin'ity anio ity. Aoka ny fanatrehanao iaraka aminay mba hatonga anay tsy ho lava intsony, mba hatonga anay hijoro any amin'ny fanantenana, hatonga anay hijoro amin'ny pasahina afaka manatona ny seza fiandriananao mba voninahitra ny anaranao. Dia makasitraka anao ny amin'ny hery sy ny fahasoavana izay omenao anay. Ary ihany koa Dada hoe aoka ianao ny anjaka tanteraka aminay tsiraray avy eto androany fa omenay anao setra, atolotra anao momba anay rehetra ka ataovy ny asanao tsara indrindra eto androany. Raha misy mila amboarinao eto androany dia amboary, misy mila kasihanao dia kasio, misy mila vanginao dia vangio. Aoko potika sy rava izay rehetra tsy manome voninahitra ny anaranao rehetra amin'ny fiainanay tsiraray avy na inona saka na bariera mahatonga anay tsy fandray aminao, mahatonga anay tsy ho babonao ny fonay, mahatonga ny sainay hoe mbola merikerika dia aoko potika sy rava zany amin'izao fotoana izao amin'ny anarana maherinao Jesosy. Aoka ho rava tanteraka zany, aoka ny raha sarobidinao andravarava izay rehetra asa maizina rehetra eto, naiza toerana misy an'izany amin'izao fotoana izao any amin'ny olona rehetra izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao. Dia aoka ho potika zany, aoka ho mainy afofanay masinao zany mba ho voninahitra ny anaranao rery any. Makasitraka ny asa tsara izay efa ataonao Dada. Misaotra anao amin'ny fanalana sakana rehetra, misaotra anao any amin'ny famangina, misaotra anao any amin'ny kasika izay efa ataonao amin'ny tsiraray avy eto. Voninahitra manao rery any Tompo. Arakofako amin'ny raha sarobidinao zavavaka izany mba tsisy maso fahavalo hita na tana fahavalo ikasika, fa ianao rery any asa ambadika izany rehetra izany mba voninahitra ny anaranao rery any. Dia misaotra anao Tompo, dia rainay ianao, ankalazainay ianao fa tsara amin'ny fiainanay ianao. Alleluia, amen. Amin'izao fotoana izao tsika dia anaraka hira anankiray izay mitondra ny hoe tefeony foko Andriamanitra. Causa
tena ho fonenan'Andriamanitra tokoa nefa fo koa sy ny fonao. Tena voatefy tokoa nefa fo koa sy ny fonao. Fanahy masina ane efa namangy anao teo Fanahy masina ane ikolokolo ny fo koa sy ny fonao. Hitra fampaherezana avy hatrany teny fampizarana eto androany dia hitantsika ao amin'ny Jeremia 7:1 ka hatramin'ny 9 dia tohizantsika ao amin'ny Romana 12:1 ka hatramin'ny 2. Faly teny aminao amin'ity anio ity fa ny teny faminaniana moa antsika ato amin'ny Sanctuaire Chrétien International ny amin'ity volan'ity dia volan'ny fanavozana. Anavaona tokoa ny Andriamanitra, anavaonao tokoa ny Andriamanitra amin'ity androany ity. Dia zao vao manomboka zao sady volana dia efa avozan'Andriamanitra zasy ianao amin'ny alalan'ny teny amboarin'Andriamanitra zasy ianao amin'ny alalan'ny teny ka rehefa manaiky tsika ny tefena amin'ny alalan'ny teny dia Andriamanitra indray mitsangana ao amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao manamboatra zavatra tsy takatry ny saina olombelona, manamboatra zavatra tsy eritreretin'ny saina olombelona, tsy mbola hita amin'ny mason'ny olombelona hatramin'izay no ataon'Andriamanitra ho aminahy sy aminao. Tsy zany ravavy Felicia rehefa avetsika manaiky mambarin'Andriamanitra ka hitra amin'ny fampizarana avy hatrany tsika hitantsika ao amin'ny Jeremia 9:1 za koa 1 ka hatramin'ny 9 dia Romana 1 ka hatramin'ny 2 ovakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no teny toa tamin'ny Jeremia avy tamin'ny Jehovah: mitsangana ka midina ho any amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga, ary any no ampandrenesako anao ny teniko. Dia nidina tany amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga aho, ary indro nanao ny asany teo amin'ny akodiana fanaovana izy. Ary raha simba ny vilany ataony arak'izay mazana miseho amin'ny tanimanga eny an-tanan'ny mpanefy, dia atao vilany hafa indray araka izay tiany mpanefy tanimanga anaovana azy. Dia tonga tamiko ny teny Jehovah hoe: moa tsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ity mpanefy tanimanga ity va aho ry taranaky Israel, hoy Jehovah. Indro toy ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy, dia toy izany anareo eo an-tanako ry taranaky ny Israely. Ajantsika eo aloha dia aveo tohizantsika amin'ilay Romana 1:1-2. Inona ny tian'Andriamanitra ho tenena aminahy sy aminao eto androany? Manambara eto Andriamanitra ny toetran'ny tanimanga sy ny mpanefy azy. Manambara eto Andriamanitra, alainy ohatra zany amin'ny mpanefy tanimanga izaho sy anao sy amin'ny mpanamboatra. Ohatra alain'Andriamanitra akaiky, Andriamanitra no mpanamboatra anahy sy anao, mazava be zany. Ataony tahaka ny tanimanga zasy ianao. Ohatra ny ahoana ny tanimanga alohan'ny atonga anazy le vazy mateo ity. Alohan'ny atonga ny vazy mateo ity anasy anao tsara jerena sy vilia mateo ity anasy anao tsara jerena, dia misy fanamboarana marobe ataon'ny mpanefy anazy iny eo amin'ny kodiarana. Misy asa marobe ataon'ny mpanefy anazy eo amin'ny atelier raha marimarina kokoa. Iny tanimanga iny aloha voalohany indrindra vovoka. Iny vovoka iny alaina dia mila maka rano indray ilay mpanefy dia mandraraka rano. Atonga anazy ho fetafeta fotaka. Rehefa tonga fotaka izy dia raisin'ilay mpanefy anazy indray dia bolabolaina indraindray. Misy bolabolaina atao boribory. Rehefa bolabolaina indray izy dia atao amin'ny kodiarana manao anazy manamboatra. Indraindray nefa misy fotoana tsy mety tonga dia vazy, fa mbola averina indray aloha potika dia averina amboarina indray. Inona ary ny tian'Andriamanitra ho tenena aminahy sy aminao amin'izany anatin'izany? Indraindray tsika mazana misy fanamboarana ataon'Andriamanitra aminahy sy aminao. Io fanamboarana io anefa indraindray misy hoe moramora, misy hoe sarotsarotra, arakaraka izay hoe fomba tian'Andriamanitra anamboarana anahy sy anao. Eto izy tena miteny mazava mihitsy hoe afaka manamboatra ohatran'izany izy aminahy sy aminao, ohatra ny ataon'ny mpanefy tanimanga hozy izy. Ny tanimanga raha anamboatra vazy ny mpanefy anazy
tsy safidy mihitsiny aloha le vady hoe zaza kapokapohana ka, zaza fetafetaina ka, zaza hodikodina ka, zaza vela hoe rehefa vita de hoe simbaina indray rehefa ohatra tsy titilina mpanao tamanga. Maninona ny tamanga manaiky ohatrin'izany zany rehefa amboarin'ny mpanefa anazy azafady. Fa maninona zasy ianao tsy manaiky rehefa hoe ataon'Andriamanitra volavolaina. Raha tsika zany raha marimarina kokoa raha tia ho tonga hoe amin'le fanaka omem-boninahitra de mila amboarin'Andriamanitra amin'izay tiany anamboarana anazy ianao. Mila amboarin'Andriamanitra amin'izay hoe tiany kapokapohana anazy ianao. Ohatra ny volamena. Ny volamena raha tsy kapohana tsy mamiratra, tsy tonga amin'izay hoe tiantsika hanaovana anazy na hoe atao aliansa na hoe atao peratra misy hoe vatony tsara tarehy amin'ny tiantsika jerevana anazy. Misy zavatra maro etapy andalovany volamena iny. Atao rendrika amin'ny afo iny mbola kapokapohany tefitefena kapohana tena hoe pepopepo mihitsy de ohatr'izay koa zasy ianao eo an-tanan'Andriamanitra. Afaka ataon'Andriamanitra hoe tena hoe torotoro mihitsy zasy ianao. Afaka ataon'Andriamanitra mihitsy zasy ianao hoe tena hoe mahatsiaro na mangirifiry rehefa izay tiany anaovana anazy ianao. Satria zasy ianao de olona ondry fiandrin'Andriamanitra. Zasy ianao de Andriamanitra namola vola anazy ianao tonga olombelona. Izy no sahirana anazy ianao atonga anazy ianao tahak'izao ka mendrika izy manao izay tiany atao sy sitrapony aminazy aminao. Fa mila zasy ianao manaiky. Mendrika loatra Andriamanitra raha tia hoe afaka manao zay fomba rehetra fanamboarany anazy ianao. Satria zasy ianao zanany de izy malala mahasoa sy mapety anazy ianao. Izy mahalala zay tokony hanamboarana anazy ianao, mahatonga anazy ianao le vazy mateo ty. Mahatonga anazy ho anao ho le tena fanaka amin'ny famemboninahitra, ho tena le amin'le tsara indrindra, ho tazanin'ny olona hoe tena ho filazantsara mandehandeha. Le tena ho tazanin'ny olona le hoe tena hoe misy ny voninahitra n'Andriamanitra ho tafiko sy ho tafinao. Ao ambadika io ten'Andriamanitra io ny teny izay namenany Jeremia io de ozy izy hoe mandehana mihitsy ny Jeremia mandeha midina eny amin'ny mpanefi tanimanga ozy izy. Raha mandeha midina eny amin'ny mpanefi tanimanga ozy de jereo ny fomba fanaovan'ny mpanefi tanimanga anazy. Teto zany ny zanaky n'Israely ny tenena hoe tsy manaiky an'le tefen'Andriamanitra zanaky n'Israely ka mino fa zasy ianao le manaiky eto androany. Zasy ianao le manaiky ho amboarin'Andriamanitra eto androany amin'izay zavatra hoe mety situation misy lalovako sy lalovanao na mafinaritra zany na mampalahelo zany na mampitomany zany na mampifaly zany de ain'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Ary nataon'Andriamanitra reny rehetrarehetra reny asoa sy atsara amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Satria zasy ianao le manaradian'Andriamanitra, zasy ianao le tian'Andriamanitra, zasy ianao le zanakan'Andriamanitra sy ondry fiandriny de manaiky ho tefeny sy amboariny tahaka ny tamanga eto fanoarana. Misy konkoa ten'Andriamanitra zay manambara hoe nitaky ny volamena zay arendrika de mila tefena ihany kokoa mba hahatonga anay mba hahatonga antsika sy ianao ho mamiratra. Fa teto aloha ny tanimanga no nandraisany ohatra anazy aminao. Zasy ianao zany tsina zao le zanaky ny Israely mila amboarin'Andriamanitra. Fa mila zasy ianao zany manaiky zay fanamboaran'Andriamanitra. Afaka ozy izy zahako manamboatra anao ho tahaka izany tahaka ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefa anazy. Andriamanitra ny mpanefa anazy ianao, eo an-tanan'Andriamanitra ny aiko sy ny ainao, eo an-tanan'Andriamanitra momba anazy sy momba anao ka afaka manao zay tiany ataony aminazy aminao Andriamanitra araky ny habeny famindrapony fa tsy araky ny habeny fahatezerana. Andriamanitsika de tena be famindrapo sady be fitiavana. Ny Andriamanitsika de tena be fitiavana araka izany be fitiavana zany de tsy hanao zay mahafaty anazy ianao izy. Tsy hanao zay hoe tena hoe
tonga nasy anao hoe ho alavo amin'ny tany izy fa tonga nasy anao hitsangana sy ho mamiratra ny fanamboarana anaovana nasy anao. Raha ny amin'izao tontolo izao no manamboatra nasy anao dia tsy hamiratra mihitsy zasy anao fa ny tian'izao tontolo izao ny amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao raha manao an'izany izy dia ny alavo nasy anao sy hitsahany ambany faladiany ny amin'izao tontolo izao. Raha misy ohatra zany hoe olona eo ohatra fotsiny zay hoe fahavaloko sy fahavalonao ohatra hoa zany raisiko ohatra hoe itolo ito ohatra hoe mety hoe tsy tianao dia io olo io tsy anao zay mahatsara anao zany mihitsy ny olo io fa zay hampalavo anao zay hamparesy anao zay hampatonga anao ambany noho izy no tetikadiny sy paikadiny no ataony fa amin'Andriamanitra tsy izany fa anamboatra nasy anao tonga fanaka famembonatra atonga nasy anao ho fanaka mateo ty atonga nasy anao ho mamiratra eny amin'izao tontolo izao atonga nasy anao mamiratra eo alohan'ny fahavaloko sy amin'ny fahavalonao ka amin'ity volany ity dia volan'ny fanavaozana dia mila zasy anao mandeha amin'ny fanavaozana. Andao ange vakintsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Romana 12:12 ka hatramin'ny 2 hoe ny fitondran-tena mamendrika ny kristianina. Koa amin'izany izy dia mangataka aminareo aho ry rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotra areo tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Inona raha ny tian'Andriamanitra ho tenena aminah sy aminao amin'izany? Rehefa voakapokapoka zasy anao rehefa namboarina zasy anao ho tahaka ny fanaka famembonatra le vazy mateo ty dia arak'izay hoe le efa vazy mateo ty izay zasy anao dia aleo zany ny tenako sy ny tenanao ho atolotritsika tena hoe fanatitra tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Aleo zany hoe tena miteny mihitsy izy aoka ny tenanareo izy tena mandidy zany hoe ny tenako sy ny tenanao rehefa voavolavolan'Andriamanitra rehefa voamboatra ny tsara le vazy tena tsara indrindra le ohatra le tiantsika le vazy tsara be le ataontsika ohatrandro eny dia atolotsika amin'izay ny tenantsika zany mba ho tehirizin'Andriamanitra iny fahatsarany iny mba ho tehiriziny zany ny voninahitra miseho aminasy aminao iny mba tsy hisy kitikitika intsony tsisy hoe angalatra intsony tsisy hoe animba intsony rehefa hoe voakapokapoka sy voavolavola sy zay tiana afaka azy hoe tamin'ny zay fotoana rehetra nanamboarana nasy anao dia atolotsika ny tenantsika mba izy indray ny aro antsika. Ten'Andriamanitra nge be fitiavana tena be fitiavana hoy satria nahoana rehefa hoe manao an'izany zany tsika dia izy indray no proteze anasy anao tsy hoe avela tsy hoe namboarina zasy anao dia hoe navela fotsiny amin'izao araky le teny hoe ondry fiandry zasy anao araky ny teny hoe izy no mikarakarana sy misahirana mitrotro sy mikarakarana sy anao any amin'ny Isaia 49 izay misy an'izay teny izay dia araky izay dia izy no mikarakarana sy anao indray avy eo no proteze anasy anao indray ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa tsy avela zasy anao hoe ho simba fotsiny amin'izao hoe namboarina voavolavola dia hoe navela fotsiny amin'izao fa tehiriziny indray zasy anao rehefa manolotra ny tenako sy ny tenanao fanatitra velona eo anatrehany. Dia ho tohizantsika hatrany le ten'Andriamanitra zay hitantsika ao amin'ny Romana io rehefa hoe mba hoe ho fanompom-panahy izy mendrika sitrak'Andriamanitra izy mety ho ataontsika rehefa atolotritsika zany tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra dia arak'izay zany no tiany atao amintsika hoe manolotra ny tenantsika tsika eo anatrehana mba ho fanompom-panahy mendrika araka ny fampona araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Dia tohizantsika nge zay teny zay ao amin'ny 2 zay manambara zay manao hoe ary aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao izy fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrana no marina. Inona raha ny tian'Andriamanitra tenena aminako sy aminao amin'izany hoe aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao rehefa namboarina zany zasy anao rehefa voavolavola rehefa tonga le vazy tena tsara tarehy zasy anao dia aleo tsy hosombaintsika tsony le vazy tsara tarehy io aleo zany tsy hosombaintsika sy anao tsony amin'ny fomba fanaon'izao tontolo izao le endrika sy bika zay nanamboaran'Andriamanitra nasy anao rehefa voavolavola iny le tsika le hoe fanaka famembonatra tsy hosombaintsika tsony zany iny
fa ho tehirizina hoe tena hoe natolontsika dia Andriamanitra no mitahiry. Aloha zany tsika tsy voaka amin'ny plan'Andriamanitra zao, tsy manome accès amin'ny tenantsika tsao zany manokatra varavarana raha filazana azy manome accès hidiran'ny fahavalo amin'ny fiainantsika tsony fa aloha zany tena hoe iraikitra ikolla tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra raha maromana kokoa satria fa natolontsika ny tenantsika dia izy nefa miproteze antsika dia alohantsika tsy hiala aminazy tsony fa tena hoe iraikitra tanteraka aminazy. Dia tohizantsika ihany zany ten'Andriamanitra zany efa miova izy misy tendrony kely eo amin'ny io tena mandidy mihitsy mila miova antsika amin'ny fanavozana ny saintsika mba hamantarantsika zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay tsara sy akasany no marina. Inona no tiana tenena amin'izany zany hoe mila satria amin'ity vola fanavozana mila tsika zany mandeha amin'ny fanavozana ny saintsika mihitsy hoe tsy hoe raha miteny zany Andriamanitra hoe mila kapokafohantsika dia hoe ho marary be amintsika zany dia ahoana zany hoe mila amboarina zany raha tsy zany zao fa mila zany tsika manaiky manavoana io saintsika io mihitsy zany tsika hoe mila hoe tena hoe manaiky tanteraka mihitsy fa Andriamanitra mila manamboatra anasy ianao. Mila mihitsy zany tsika mihetry tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra hoe zay ny sitrapon'Andriamanitra mila atao aminasy aminao dia ekentsika zay le hoe fanavozana ny saina tsy manaraka ny amin'ny zao tontolo zao tsony zany tsika fa mila hoe tena hoe manatona an'Andriamanitra tena hoe mikolla amin'Andriamanitra tena hoe manao sitrapony zany satria zay sitrapon'Andriamanitra aminasy aminao mba hahatonga anasy ianao hitahiry mba ho vazy mateo ty foana sy le fanaka fanomem-boninahitra foana dia mila zany tsika manao zay sitrapon'Andriamanitra sy zay akasitrany zay tian'Andriamanitra zany mila tiantsika dia zay alan'Andriamanitra zany mila alantsika. Mino ako fa nandray ianao tamin'ny androany anatin'izany mila mino ako fa tena hoe nisy zavatra nraisinao tao anatin'izany mba hahatonga anasy ianao le hoany za koa nandray anatin'izany mba hahatonga anasy ianao ho tonga any amin'le fanavozana andraisako sy andraisanao ny anjarako sy anjaranao amin'ity volan'ity le volan'ny fanavozana. Mino fa nisy zavatra tena hoe nivongana niraisinao tao anatin'izany afaka vakitsika sy ianao io ten'Andriamanitra io mandrapahatra amin'ny farany na le ao amin'ny Romanina na le ao amin'ny Jeremia fa manambara io hoe fitondran-tena mamendrika ny an'ny kristiana ty le atao amin'ny Romanina ty dia ny ao amin'ny Jeremia manambara le resaka momba fanamboarana vazy mifandray ireo tenireo zany satria tsika mila amboarina dia mila mandeha amin'ny fitondran-tena mendrika zany tsika araka ny kristiana satria zay sitrapon'Andriamanitra hoe fitondran-tena mendrika no tedaviny aminasy aminao fa tsy manao fomba fanao zao tontolo zao tsika mipetraka ety amin'izao tontolo zao monina ety amin'izao tontolo zao manodidina antsika zao tontolo zao satria zasy ianao ary natao hitarika andreny fa kosa tsika tsy manao fomba fanaony hoe mandeha misotro toaka zao tontolo zao miaraka amin'ny namantsika hoe misotro toaka izy dia manao koa tsika misotro toaka tsika raha mila manafaka an'izy ireny amin'ny ratsy ataony zay le hoe tsy manao fanaony fa tsy hoe ety amin'izao tontolo zao tsy andositra ny namantsika tsika satria hoe izy tsy mahafantatra an'Andriamanitra reny raha mila kekezitsika fa tsika fotsiny tsy manao fomba fanaony fotsiny sika fa mila mananatra anazy tsika zany anatin'izay zay sitrapon'Andriamanitra hoe mila tsika mananatra ny namantsika mila tsika mitory ny filazantsara amin'ny namantsika zay sitrapon'Andriamanitra sy akasitrany aminasy aminao. Ka amin'izao fotoana zao dia manasa ny ravavy Felicia ihany koa ako ao anatin'izany misy ten'Andriamanitra hoentiny aminao eto ho ambarany aminao tsy ho ambarany aminahy ihany kokoa mbola fampaherezana aminao fofo ihany kokoa sady misy vavaka ao anatin'izany hoentiny ravavy Felicia zay hitantsika ao amin'ny Korintiana voalohany andiny faharoa toko faharoa azafady andiny fahasivy ka hatramin'ny fahafolo dia efa hitantsika dia vakitsika izany fa araka ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola renina sy ny sofina nandritra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Aleloia. Dia isika no nambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia saina lalina izay an'Andriamanitra azy. Aleloia.
tena tsara zany ten'Andriamanitra zany. Ten'Andriamanitra moa tsara daholo fa tia ten'Andriamanitra tia mba sainao hoe eritreretinao hoe rehefa tsika zany rehefa le fanaka famemboninahitra, tsika zany rehefa hoe le fanaka mateo ty dia tsy izay zavatra rehetra mbola hita amin'ny mason'olombelona ozy izy sy ny sain'olombelona no efa eritreretin'Andriamanitra amboarina ao amin'asy aminao. Amboarina satria zasy ianao le tia anazy. Zasy ianao le tena hoe mpanaradia an'Andriamanitra dia efa nambaran'Andriamanitra an'izany zasy ianao hoe ho amboarina ho anasy ianao zany. Le zay tsy hitan'ny maso zao tontolo zao mihitsy fa zasy ianao nataon'Andriamanitra mahita an'izany. Zasy ianao nataon'Andriamanitra maheno an'izany ny androany. Amin'ny alalan'ny fanahy izay ny ran'Andriamanitra amin'asy aminao. Zao ten'Andriamanitra zao dia fanahin'Andriamanitra manambara an'asy aminao ny révélation izay ho anjarako sy anjaranao any amin'ny volana août ny amin'ny fanavozana izay ambarin'Andriamanitra amin'asy aminao. Dia fanahy ozy izy mamantatra an'izany zavatra rehetra zany ozy izy, zavatra rehetra fa tsy tena izy zavatra tokana fa rehetra. Na ina zany na ohatry ny ahoana na betsaka zany na ohatry ny ahoana na betsaka zany na manerana zao tontolo zao na betsaka zany dia ny fanahy manambara zany amin'asy aminao. Fa na dia saina lalinan'Andriamanitra jereo eritrereto ohatry ny ahoana zany sain-dalin'Andriamanitra namorona an'izao tontolo zao zany, namorona an'asy anao tonga olombelona ohatry zao nofo sy rà tamin'ny alalan'ny vovon-tany namoronana an'asy anao. Ohatry ny ahoana zany ny sain-dalin'Andriamanitra nefany eritrereto hoe ny fanahy ozy izy manambara zany amin'asy aminao na dia ny amin'ny sain-dalin'Andriamanitra eritreritra ny amin'ny zavatra ataony amin'asy aminao zany dia fanambarany fanahy zany. Ka eto raha Felicia dia anambara fofoy aminao ny amin'izany zavatra izany ampaheranao izy anatin'izany dia menanao sehatra raha Felicia amin'izao fotoana izao. Makasitraka indrindra tompoka. Voalohany dia makasitraka an'Andriamanitra raha mbola afaka miaraka amintsika eto indray amin'ity androany ity, ary makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra hatrany ihany koa manome sehatra ny ahafahany manompo eto araka ny izay teny efa novakian'ny mpanompon'Andriamanitra teo tamintsika zany dia hitondra teny fampahirizana kely aminao ary hivavaka ho anao amin'izao fotoana rehefa be dia tenin'Andriamanitra moa zany mazava tsara ry havako ny volana moa zany teny mpaminanina zany joroantsika amin'ity volana teo fanavozana. Araka ny teny io zany dia efa mampanantena sahady Andriamanitra fa ny zavatra mbola tsy tany sofintsika, tsy reny sofintsika dia zany ny antandrenesin'Andriamanitra antsika amina vaovao tsara ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao. Ary zay mbola tsy hitany masontsika dia zany no ataon'Andriamanitra. Amen. Zany nefa ry havako dia tsy hoe noho ny fahaizantsika sy anao, tsy hoe kory hoe noho ny fahatsarantsika sy anao, fa ny asan'Andriamanitra lehibe zay efa nomaniny ho azy sy anao izay tia anazy tsy mafoy anazy, izay miraikitra aminazy, izay nanaiky namboariny araka ny teny fampahirezana ny teny mpanompon'Andriamanitra teo zany. Ahoana moa zany ny olona ray raha ohatra mihaino ny teny fananarana ray aman-dreny dia ahoana moa zany fomba fikarakarany fahazahoany ray aman-dreny ny zavatra io takan'i Jesosy Kristy moa ohatra alaintsika kely fotsiny amin'izany Jesosy Kristy ny rain'Andriamanitra tany nanaiky izay rehetra nampanaovin'Andriamanitra anazy izy. Ahoana ny fomba ny tondran'Andriamanitra any Jesosy Kristy nanaiky hatramin'ny fahafatesany izy satria izy nanaiky namboariny. Ahoana amin'izay moa voninahitra ny raisin'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao noho ny fanekeny fitondrany izay reny zany tahaka izay koa tsika sy ianao araka ny teny fampahirizana teo volana hoe Andriamanitra atsika raha manaiky tefen'Andriamanitra ary mino fa olona manaiky an'izany ianao maharitra amin'izao fotoana izao mbola eto manaraka an'izao fotoana vavaka izao olona manaiky fanamboarana nge zao maro ny olona amin'izao fotoana izao fa nanaty dara anaty lamba mafana fa ianao mbola miharitra manaraka an'izao fotoana izao olona manaiky amboarin'Andriamanitra ianao. Mino fa maro zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao azay mbola tsy araka ny teny io ary ho tanteraka amin'ny fiainanao io. Amin'izao fotoana izao ny fampahirezana moa fa nientiny raha vavy teo fa hivavaka ho anao dia na inona izay efa nomanin'Andriamanitra anao araka ny fa teny io tsy ho isy very zany. Fa tsy ho isy very zany fa zany tokoa ny anjaranao, zany tokoa ny asa lehibe ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao asan-draha atao feonao amin'izao fotoana izao.
Re eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zay Andriamanitra raha mbola nomenao any indray zao fahasoavana zao hijoro ambanga hibavaka ho an'ny olona rehetra dada zay mandresy manaraka amin'izao vavaka zao araka izany teny zay nomenao anay zany dada efa nampiomana anay ianao tompo zay mbola tsy reny sofinay izay nataonao amin'ny fiainanay sy zay mbola tsy hita amin'ny masonay zany ny fanamboarana ny fanavozanao amin'ny fiainanay Andriamanitra amin'izao fotoana zao dada mivavaka za amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny olona rehetra zay mandraraka mandresy manaraka an'izao vavaka zao dada ka iza na aiza tompo izany rehetra izany zay efa nomaninao anazy dada hatramin'izay tsy mbola tonga tafono olombelona araka ny teninao tompo malalo ka na iza izy manaraka an'izao vavaka zao tononoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa tsy misy very zany teny zany dada fa tsy misy raraka amin'ny tany zany teny zany tany zany teny zany fa tanteraka amin'ny fiainantsirairay tanteraka amin'ny fiainantsirairay avy izany teny voalazanao amin'ny fiainan'izany amin'ny tian'io ty tompo ary raha ialeto izy amin'izao fotoana mivavaka zao tsy andrasanao rapiso satria anao vao miteny dia ny teninao milatsaka dia efa manao ny asany tompo fa vao iony dia ivojanona ty fotoana mivavaka ty tompo dia efa hita voninahitra iseho izy efa hita ny herinao magaga tompo satria ianao miteny fa tsy olombelona dia zay tenenao dia zany tokoa ny ataonao ary zany tokoa no tanterahanao amin'ny fiainantsirairay avy zay mandre sy miatry manaiky namboarinao amin'ny alalan'izao fotoana mivavaka zao dada ho voninahitry ny anarandre amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anaovako izany mivavaka izany alleluia amen alleluia makasitraka anao raha Felicia mitondra anay tao anatin'izany vavaka izany mino fa Andriamanitra tanteraka ny anjara koa sy ny anjaranao araka ny habe amin'ny famindrapony sy tenin'Andriamanitra zay efa nentiny teo dia amin'izao tsika dia misy hira ho arahantsika anankiray hiran'ny Joseph Dafy hoe solution Andriamanitra fa nanomana solution ho anasy anao amin'ny zavatra rehetra dia andaontsika raha iainao zao izy zao tompoka fampaherezana ho anasy anao ihany kokoa Ela nie vira kufa soma vita degni ne faccia ni problema nanzar sangane egni velo ni Jesus fotini tenga mar ni ravitali paulanga maru tenga china puizingi ela lhe é vera kufa soma vita tene ne faccia un problema zau nanjar sangane ani vero ni Jesus putingi tena maru ni ravitani vaulana maru tena china puisni che ti Sochanaze nitalonya kijin zaimbola wabe efaveri zansinariane mbola na miafiti sinana mena zansiana na solution ela lhe é vera kufa soma vita tene ne faccia ni problema marzau nanzar sagane yengi eluni Jesus fotini tenga maru ni ravitani vaulana maru tena sina puisingi che ti è kundekini Sochanaze nitalonya kijin zaimbola wave efaveri zansinariane fambola na miafiti sinana mena zansiana na solution
Alleluia. Tsy avelan'Andriamanitra tsy hanana solution zasy ianao. Tsy navelany zasy ianao hoe amin'izao fotsiny hoe ho afa-barakana homenatra, tsy avelan'ny dadantsika amin'izany zasy ianao. Fa ome solution foana zasy ianao, zavatra mbola ho avy dia efa manasy eo anao. Zavatra mbola tsy hita masoko sy tsy hita masonao akory dia efa ho arotsany manasy ho anao. Izay tsy hanana an'izao tontolo izao zany fa mila antsika miravoravo amin'ny dadantsika. Efa madiva ho farana sady ny fotoana fa amin'izao fotoana izao dia hivavaka tsika ho an'ny alina. Misy amintsika mety hoe mbola miasa amin'izao fotoana izao, misy amin'ny toerana ihany koa manaraka ny fotoam-bavaka mety hoe mbola atandro any aminazy. Misy ihany kokoa atory dia hivavaka antsika metraka ny alina eo anatrehan'Andriamanitra dia hisaotra ny azy ihany koa tamin'ny fotoana teto androany satria tena lehibe ny fitiavany anasy ianao. Tena zana tsapa hoe tena teto fanatrehana ny asa taminako sy taminao dia mendrika izy hisaorana fa hivavaka ho an'ny alina antsika aloha tompoka amin'izao fotoana izao. Asan-drato mivavaka ao. Raha eo amin'ny anara-maherinao dia misaotra sy midera sy manome voninahitra ny anaranao. Makasitraka anao ny amin'ny fahatsarana izay nataonao taminay. Tena tsara tamin'ny fiainanay ianao. Eto amin'ny atrehanao izay dia mivavaka ho an'ity alina ity. Apetraka feno ampelantananao indray taty alina ity satria misy aminay mbola amperinasa amin'izao fotoana izao. Misy tena hoe miasa mandra-maraina mihitsiny. Misy ihany kokoa any amin'ny toerana izay ho an'ny olona manaraka izao fotoam-bavaka izao atoandro. Dia apetraka feno ampelantananao izy ireo mba tena ny tananao mahery mihitsiny hiaro ny tsiraray avy. Mba tena hisy fiarovana mahagaga amin'ny fomba tsy takatry ny saina olombelona, mba ny ranao sarobidy hiaro ny tsiraray avy, mba tsisy haratra, tsisy ho azony loza amin'ity alina ity. Mba tena hoe ho totosa tanteraka ny asa sy izay rehetra zavatra sahany any amin'ity alina ity. Mba eo ambany tana maherinao, ho ambany elatrao ny tsiraray avy izay mbola miasa amin'izao alina izao sy izay mbola atoandro ihany koa any amin'ny toerana izay misy anazy any. Dia apetraka feno ampelantananao mba ianao mihitsy ny jery manokana an'izy ireny. Ary ihany koa dada amin'izao fotoana izao hoe misy koa ny efa atory amin'izao alina izao dia mangataka fiarovana feno avy aminao ihany koa izay amin'ny alalan'le raha sarobidinao mba tsisy maso fa valo hita na tana fa valo akasika anay. Ary ihany koa mba hoe raha mandalo ny anjely fahafatesana dia andalo fotsiny anay tsy akasika anay zany amin'ny alalan'le raha sarobidinao. Oka ny rahanao tena andrakotra ny tolambaraavaranay, oka ny rahanao tena hoe hosolo ny lamba hotafinay amin'ity alina ity mba tena hoe hisy fiarovana ny ain'ny tsiraray aby, hisy fiarovana ny amin'ny loza ny hoe anjohan'ny tsiraray aby. Dia misy ihany koa fiarovana ho amin'ny fahavalo izay hoe mandalo dia tena hoe tsy ahitan'ny varavarana, tsy ahitan'ny tolambaravarana fa tena hoe andalo fotsiny izy ireo. Indrindra ny amin'ny fianakaviana ihany kokoa tena hisy fiarovana amin'ny raha Jesosy zanakao. Ary eto anatrehanao ihany koa dia mivavaka ho an'ny olona rehetra izay hoe tsy mahita tory amin'ny alina. Mba tena omenao toromaso mamy izy ireny Jehovah Andriamanitra. Mba tena hainao mihitsy ny androtsaka toromaso ho an'ny tsiraray avy atonga ny mason'izy ireny tena hoe redrika tanteraka. Ary rehefa tonga ny fotoana maraina dia ho foazonao indray amin'ny alalan'ny fanamasonao izy ireo. Misy ihany koa mety hoe manofo ratsy oka ianao hitsangana ao mpiady mahery ho an'izy ireny andrava tsy hamodika izany nofo ratsy izany, tsy hambinina intsony izany ao aorian'izao vavaka izao. Tsisy olona hanofo ratsy intsony ary tsisy hanaitaitra intsony ny torimason'izy ireo fa andro tahaka zaza izy ireo ho mamy ny torimason'izy ireo.
Ary ihany koa dada mivavaka amin'izao fotoana izao misy amin'ny olona ihany koa mangetaheta tia hita fahitana amin'ny alina tia nofo tsara avy aminao dia oka ianao tena androtsaka an'izany fahitana izany ho an'ny tsiraray avy izay manangetaheta an'izany ary ame nofy avy aminao oka ianao hiresaka ny zanakao amin'ny alalan'ny nofy amin'ity alina ity ho an'ny zanakao rehetra izay manaraka izao fotoam-bavaka izao mba voninahitra ny anaranao rery ihany ary akopako amin'ny ran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany tsisy maso fahavalo hita natana fahavalo akasika Andriamanitra rery ihany niasa ambadika an'izany mba voninahitra ny anaranao rery ihany sotranao zay ary makasitraka anao ihany koa zay ny amin'ny fotoana tamin'ny androany misaotra Tompo satria tena tsapanay fa tsy irery zay teto fa niaraka taminay ianao misaotra ny amin'ny teny izay nomenao anay ny fanamboarana misaotra ny amin'ny zavatra ho avy izay fa zavatra homaninao anay misaotra ny amin'ny fanavozana izay fa ataonao amin'ny fiainanay tsiraray avy mikasika izay fa ataonao amin'ny fiainanay tsiraray avy dia saorana ianao zany voninahitra manao rery ihany dada halleluja amen eny tokoa fahasoavana sy ny famindrapo ny anaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra ohatran'i Jehova andro lava isika amen aminao irery ihany eny tokoa fahasoavana sy ny famindrapo ny anaraka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra ohatran'i Jehova andro lava aho amen tahiny tompo daholo tompoko amin'ny fotoana manaraka indray